Distrika telo Tsiromandidy feno arivo be ary Ambato Finandrahana samy ao amin'ny faritra Bongolava sy Amoromani no iasan'ny tetikasa Progermo eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono vatsin'ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana vola na ny BAD. Ho fanatrarana ny tanjona amin'ny fitombom-bokatra idirana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo, faritra famokarana na zone d'émergence agricole ZEA mahatratra 2,705 hektara amin'ireo 20,3 hektara ankehitriny no voafaritra sy voatsinjara ary anaovan'ireo mpandraharaha ara-pambolena eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny Niger miisa 3,0 ny asa fambolena toy ny katsaka sy ny vary indrindra ny fambolena voanjo donga izay aparitaka amin'izao fotoana izao. Ny 20,4 zay moa nanombohana itaty zany hoe fa tamin'izay zany agny namboly voalohany Progermo ihany niatoka ny asa ny labour de défriche ny pulvérisage ny asa nagnome ihany koa izy masimboly voanjo donga moa le tena malaza aty amin'ny faritra reo no tena mety aty de reo nataony zareo ho anay ary tena nafinaritra fa tsara de tsara ny vokatra tamin'izay fotoana zay tratra tsara mihitsy ny 1 tonne par hectare tamin'izay fotoana zay ary tena nahavelom-bolo ary hatramin'izao de zao hitantsika zao fa de mampisy fagnantenana ny vokatra saorana no atolotra indrindra Progermo zay isan'ny tena hoe angady nananana sy vinahitana n'izao zavatra rehetra misy zao. Miteraka famoronana asa indrindra ho an'ny tanora sy ny vehivavy eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny tohana ataon'ny tetikasa Progermo ny orinasan'ireo mpandraharaha ara-pambolena. Zao laikenana dia tsy mahazaka ray parcelle fa manao tapatapany 5,3 alina efatralina izy aloha magnampy satria retsy nisy azy agnaita aty dia mety sahirana ihany satria aty tena misy any karama. Efa matipaika ho an'ireo mpandraharaha ara-pambolena ny fanatanterahana ny asa fiariana toy ny volonkatsaka sy ny soja. Ny tena maeritreretana manko zao tena hoe ao anatin'ny famokarana katsaka no atao saingy hoe le tany mbola tany vao tany mbola vao vao ambolena dia izay no nisafidianana hoe soja aloha ahiditra ao anatin'ny famokarana dia ny lalam-barotra aloha no jerena voalohany dia tao anatin'izay efa nisy fitetezana fifampirarahana amina mpandray vokatra. Tohana maro no nataon'ny tetikasa Progermo na azahoana izao vokatra tsara izao teo ny fanomezana tany sy ny fiasana maimaim-poana izany tany zany mba ho vonona ho amin'ny fambolena. Eo ihany koa ny tohana ara-bola hifanarahana amin'ny banky amin'ny zana-bola ambany dia ambany ary ny fanohanana teo amin'ny lafiny ara-teknika sy ny anam-pamokarana ireo mpandraharaha zera.